Marque 10. Marque 10. Efa nampidiriny pasteur ondra teo any izy. Marque 10 52. Marque 10 52. Marque 10 52. Momba ny tantarany Bartimée jambe. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Immédiatement, il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Marque 10 52. Zao tadidio tsara, inona ny antony sekoly ny fanasitranana. Sekoly ny fanasitranana dia natao misy mba hatonga anao raisinoty mba hatonga anao ho sorsa ny fanasitranana ihany koa. Sekoly ny fanasitranana natao misy mba hatonga anao ho sorsa ny fanasitranana ihany koa. Comment? Tena kaikinao comment? Tonga eto amin'ity toerana ity tsika tahaka ny vazy anankiray dia fenon'Andriamanitra hery ary fenon'Andriamanitra aina. Tenena hery aina. Ny teny izay omeko aminareo izy dia fanasifiainana. Ary ianao zany no vao matsaka maka tenin'Andriamanitra dia lasa feno fanasifiainana ihany koa. Voalohany indrindra ianao aloha zany ny fenoana, ary rehefa feno anao ny feno dia lasa maneno afaka mitobaka, afaka mizara. Marque 16 verset 15-16. Marque 16 verset 15-16. Andana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Manao batisa azy. Zao famantaran'izao izy zao famantaran'izao izy anarak'izay mino verset 18. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Tsy ny fanahy ny sitrana fa ny vatana ny sitrana. Tsy resaka fanasitranana fanahy teto, tsy resaka famonjena ny fanahy teto, fa famonjena ny vatana amin'ny alalan'ny mino. Tena hoe amin'ny alalanao mino. Amin'ny alalanao mino dia ahoana zany? Arao tsara. Matthieu 18, Matthieu 28, Matthieu 28 verset 20 dia Jesosy ny teny. Rehefa mandeha nareo izy mitory dia ataovy mpianatra ny olona rehetra. Mba hatonga ny olona mpianatra, Matthieu 28 20, mba hatonga ny olona mpianatra dia tsy maintsy misy fianarana idirana zany. Averiko kely. Mba hatonga ny olona hoe ataovy mpianatra dia tsy maintsy misy toerana ianarana. Redabe mihitsy manko ny olona tsy mahazo. Inona zany école de guérison zany? Oui, ao anaty baiboly tsisy école de guérison. Ny école de guérison Jesosy eny an-dalana. Ny école de guérison Jesosy eny amoron'ny farihy. Ny école de guérison Jesosy ohatran'ny io fa ny tena antony anaovana ny école de guérison mba hatonga anao nahazo fiainana, mizara fiainana ihany koa. Jereo indray no akaikinao, jereo tsara izy ao ambadiky ny aretina. Fahafatesana hoe ao tsika. Zay no mahatonga antsika mivohy tenin'Andriamanitra, zay no mahatonga antsika mihinana tenin'Andriamanitra mba hatonga an'ilay fiainana be da be ao anatinao. Ka rehefa mametra tanana marary ianao dia misy transfert de vie, mandroaka an'ilay aretina any ivelany. Ao tsika. Ho anao ty afatry ty androany Marque 10 52. Rehefa sitrana Bartimeo, rehefa sitrana Bartimeo dia nanaraka an Jesosy izy. Matthieu 10 verset 52. Et il suivait Jésus dans le chemin. Marque 10 verset 52. Ny antony zany tsy maintsy mahatonga anao mijoro vavolombelona ny mitokantranonao, ny ampiasanao, ametrahanao tanana mba hatonga ny olona tahaka ny Bartimeo hoe rehefa sitranao izy amin'ny alalanao, sitrana amin'ny alalanao dia manaraka an Jesosy. Antony sekoly zany. Ao tsika mazava tsara mihitsy le sekoly, ny école de guérison na iza toerana misy azy
dia zay zavatra zay ny antony na école de prospérité na école ina koa pour la famille. Rehefa mahita amin'ny famille anao lasa tonga fahagagana ozy izy David, lasa tonga mahagaga, lasa tonga mahagaga tena hoe lasa tonga mahagaga amin'ny olona mihitsy a. Le mahatonga anao ahagaga aza mifantoka any amin'le onction fa any amin'le fruit. Mahatonga ny olona eno tsara, mahatonga ny olona te hihinana paoma tsy tahaka ny ohatrany tamin'ny andron'ny Eva mahita an'le vokatra, fa ankehitriny lasa le parfum no manintona ny olona, le parfum de Christ, parfum de Christ azafady, le parfum de Christ tsy mividina any amin'ny Sephora akory, fa le parfum de Christ, fruit de l'esprit, averana hoe fruit de l'esprit, tsy don de l'esprit fa fruit de l'esprit. Natonga ny Bartimeo jamba taloha nanaraka an' Jesosy dia le vokatra, fa tsy le ositra nanaraka an' Jesosy, le vokatra, le mitete menaka. Any boky ny profeta misy an'izany. Ka mila miasa ianao, tena hoe kakinao mila miasa ianao, manaraka formation anao dia mila miasa ianao mba hahafahan'ny olona mirecruter anao, mba hahafahan'i Jesosy mirecruter anao bebe kokoa sy maniraka anao, mametraka anao ho responsable na zavatra plus, dia mianatra ianao dia afaka ametrahana responsabilité. Aza mifoira responsabilité zany tsony, tena kaikinao aza mifoira responsabilité zany. Atao inona fotsiny ositra hoe atao inona onction, atao inona onction, iaza onction de guérison any amin'ny pasteur Bénigne dia aka ositry ny onction any amin'ny tsy haiko pasteur Chris, dia avy eo ianao mieritreritra be hoe nahazo anjara roa zay, tena kaikinao diso. Ny onction zay ampiasain'ny fanamasina anao illimité, ary tsy mila ampipino ohatr'izany hoe tsy maintsy makary puzzle ria dia apetako amin'ny arry dia makary fa adosoany zany, toe-po le izy, averena hoe toe-po le izy. Ésaïe 53 verset 5 efa haitsika io. Ésaïe 53 verset 5. Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui et par les coups qu'il a reçus nous sommes guéris. Tamin'ny alalan'ny profeta Andriamanitra no niteny teto, teneny hoe tamin'ny alalan'ny prophète Ésaïe, vous savez, par les coups qu'il a reçus nous sommes guéris. Ny profeta dia rehefa miteny raha remarquenareo tsara, misy fomba fitenenana, misy fotoana izy miteny hoe amin'ny hoavy, fa misy fotoana izy miteny zavatra présent. Eto izy zao dia miteny zavatra présent izy. Io zao tena manasitrana antsika, io manasitrana le izy, zany hoe zavatra tenen'ny profeta zany tena marina, tahaka ny zavatra efa vita foana, tahaka ny zavatra efa voaefa. Raisinao kely azafady ny période nisy an'i Ésaïe aminany dia tamin'ny Ancien Testament. Ny olona zay mbola nisitraka ny Ancien Testament dia mbola tao anatin'ny Ancienne Alliance, mbola tsy valable taminy io teny io, tena kaikinao mbola tsy valable. Eno tsara, tena arao tsara ny sekoly androany, mahafinaritra be mihitsy le izy, zany hoe tahaka ry Abrahama zany tsy naharehan'io akory, ry Mosesy tsy naharehan'izany akory, fa zao mba vao mahafaritra. Ry zareo dia nanana alliance tamin'Andriamanitra. Ny alliance zay nifatorany olona tany amin'ny Ancien Testament dia eo amin'ny Exode 15-26. Exode 15-26 efa haitsika le izy hoe izao no Jéhovah mpanasitrana anao. Exode 15-26, et il dit: si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu. Raisinoty mihitsy, raisinoty.
Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, dia asivy zay azaveko aminareo ny asina amin'an'le izy satria zareo tany amin'ny ancien testamentaire tena miteny anareo fa sarotra tena sarotra no nandraisana guérison, sarotra no ny anao io sarotra. Dingana voalohany, tu dois écouter attentivement la voix du Seigneur ton Dieu. Petit 2, si tu fais ce qui est droit à sa vue, petit 3, tu prêtes l'oreille à ses commandements. Alors, petit 4, tu gardes tous ses statuts. Petit 1, tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu. Petit 2, tu fais ce qui est droit à sa vue. Petit 3, tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et petit 4, tu gardes tous ses statuts. Condition efatra, tenena efatra. Ny takian'Andriamanitra mba hahatonga azy ny teny hoe je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai fait venir sur l'Égypte, car je suis le Seigneur qui te guérit. Matetiky tsika tonga dia mifantoka any hoe Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Tsara zay. Fa androantsika tena étudier kely mihitsy hoe inona nahasamihafa ny tao amin'ny ancien testamentaire sy ny nouveau testamentaire. Ny ancien testamentaire tena nitakendreo Andriamanitra. Écoutez attentivement la voix du Seigneur. Tu fais ce qui est droit à sa vue, prêtez l'oreille à ses commandements et gardez tous ses statuts. Tena kaikinao sarotra zany. Sarotra le izy. Tena anareo mihitsy sarotra. Raha ohatra raisy kotsiny voalohany, tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu. Ny ankabeazan'ny olona tsy mahavita an'izany satria raha voasoratra tao anatin'ny bokin'ny Samuel, dia Samuel rery zao mbola tena voasoratra hoe tsisy latsaka ny teny zay loka tamin'ny vavan'Andriamanitra. Tu fais ce qui est droit à sa vue. Nefa nimpirimpirina ny zanak'Israël tsy handeha tao anatin'izay droiture zay. Tu prêtes l'oreille à ses commandements. Ny commandement lalàna zao ohatra, raha raisy kotsiny zao ohatra ao amin'ny Exode 32 zao dia efa hitantsika tsara mihitsy nianatra momba ny fiderantsika. Nanao vaodoro zareo rehefa tsy hita intsony ilay mpitarika. Rehefa tsisy mpitarika zany dia mitsangana ho azy ny vaodoro. Ary ny fahaefatra, migarde an'ilay statut, migarde an'ilay teny. Zay vao miteny Andriamanitra, je ne mettrai sur toi aucune des maladies. Zay vao miteny, je suis le Seigneur qui te guérit. I Abrahama dia nanaovan'Andriamanitra alliance. Tena hoe Abrahama nanaovan'Andriamanitra ny ancien testament io koa. I Abrahama dia nakany amin'ny zanany Isaka, dia nakany amin'ny zanany Jakoba. Jakoba ilay nivadika ny anarany, tsy hoe nivadika fa nosoloan'Andriamanitra ny anarana ho tonga Israely. Avao no nipoira ny taranak'Israely. Alohany nanaovan'Andriamanitra alliance tamin'ny Abrahama, dia ao ka fantatsika tsara fa tsy maintsy nieproveny izy. Io ny tenenintsika teo hoe le 4 conditions teo. Nieprovena mihitsy aloha i Abrahama atraiza ny finoan'ity Abrahama ity. Tamin'izany mbola tsisy fampianarana, tsisy école de la foi zany, tsisy. Fa tonga dia mandeha amin'ilay Andriamanitra miteny, miteny amin'ilay Andriamanitra miteny, dia misy mihaino ve izy tahaka ny Noa nitenenin'Andriamanitra, dia Noa no nahare. Tsy maintsy éprouvé, tena kaikinao hoe 2017 ihany koa hoe misy défi, misy challenge, misy épreuve. Tsy maintsy lalovantsika. Tsy maintsy, tsy resaka tribulation no resahako, tsy resaka persécution no resahako, fa épreuve izy. Ny épreuve dia mahafinaritra amin'ny miasa aminy satria Goliata tsy maintsy lavo ny anarany.
zany natsona hoe épreuve zany natsona hoe épreuve Andriamanitra 1 Corinthiens 10 verset 13 1 Corinthiens 10 verset 13 Andriamanitra tsy mamela Goliata tsy lavo zany ianao tsy Saoly akory Saoly nefa fantatr'Andriamanitra fa tsy alavon'ny Goliata mihitsy fa Davida kosa Davida efa fantatr'Andriamanitra fa andavon'ny Goliata ianao io Davida io amin'ity taona ity raha tena toky an'ilay teny tsy fikitra ianao anao tahaka azy hoe ianao mpiandro indro tsara Andriamanitra ianao mpiandro indro tsara tsy manana ny zava-mahory zany amin'ity 2017 ty tsy misy zavatra mampahory azany ninonina Goliata sy ny rahalahiny efatra da rapoka ny anarana proclamé ilay izy aty amin'ny alifahanao aty amin'ny janvier anao dia efa miproclamé tsy fantatrao ny inona ny zavatra hitranga amin'ny février tsy hainao ny zavatra mitranga amin'ny mars ary mety me mafy izy amin'ny avril fa ianao tonga diza zao mitsorakazonao sy ny tenao ireo mahampatahotra zao tadidio fa ety ambonin'ny tany dia manana fahavalo tokana ny olona ny zanak'Andriamanitra izy ny anarana Satana tena kaikinao tsy olona ny fahavalo Satana ny fahavalo ary raha misy olona tetavinao tena izy mihitsy ny tena manisy bâton dans les roues ny fiainako tsy diso be zany da kristiana amin'ny tena le olona mety fitaovana fa Satana ny eo ambadika nyeprovena ny finoana nyeprovena ny fidélité nyeprovena ny droiture nyeprovena Andriamanitra Abraham nizana toetra afon mihitsy izy tena afon le izy satria tany amin'le fanotedavina tsy noela mihitsy hoe izy zany andova azy tany no nkitihan'Andriamanitra meo anao Isaka mba jereko an'izany tsy niteneny ny vadiny satria fantany fa tsy hatakatra tsy hatakatra ozy izy Sara dia ozy i Abrahama no niteneny rehefa azony Abrahama ny zanany teny am'izay Andriamanitra mba atoloray kely hoe io tsy fonao io mihitsy rehefa noetiny le izy hitan'Andriamanitra hoe tena hitako daholo le critère ahafahako manao alliance Andriamanitra tena tia manao alliance amin'ny olona droit fidèle sy juste ny olona mahatonga ny olona raisinao ty azafady nahatonga ny Abrahama au père de la foi dia ny zana toetra takizay izy ary mahatonga ny olona mandova ny finoany Abrahama io ihany koa dia tsy maintsy zana toetra izy aotsika tsy maintsy zana toetra le finoanao moa ianao tena miorina amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa rehefa marary ohatra tena miorina ve ianao misy fotoana ny olona mieritreritra be mihitsy hoe raha za efa lasa tonga kristianina mandray an'i Jesosy ho tompo ny fiainana manokana oe tena tsy ararotrony azy zany tsara zay finoany zay ny ampitson'iny izy tonga dia mikohaka be dia mametra-panontaniana ndry taona rary kanefa le izy petit examen petit contrôle continu hoe le finoanao maly hoe za tsy ararotrony iny mihitsy ve tena vitanao ve ny anohatra n'le kohaka kely tena kely vitanao ve nanohatra ny janona am'izay naran Jesosy atombohy am'izay kely zay le izy atombohy am'izay ty serty indray tsy mitonga ararivo zany ty mosara ray ty any anisiny indray mandeha dia tsy miverina antsony aminaran Jesosy zany ny fanaovana azy dia manaova défi manaova challenge eo amin'ny fiainanao ihany koa fa tsy hoe tonga indray ty tsy maintsy anangona mosarany midèle indray zany amin'ity taona ity fa tonga indray l'hiver nakaikinao tsy zatsony zany tsy aza manao an'izany aza manao an'izany aza matahotra hiver zany tsy hoe hiver dia lobaka fotsiny koa ny anaovana za zao ty sady manana polaire manana blouson mifetena tsy hoe satria za efa mafy be le Jesosy dia tsy mila zany tena faly zany indray kosa fanaovana an'Andriamanitra ho mpiasa kely zany misy zavatra kosa tokony ho ataonao dia ataovy le izy aotsika hita tao amin'ny Abrahama dao le critère io izy Andriamanitra ianao père de la foi rehefa najorona Andriamanitra tamin'izay père de la foi zay Abrahama mivavao mafaly dia tsy nesoron'Andriamanitra tamin'izay finoany zay
fa tianao paritaka tamin'ny taranak'Israely amin'ny nation ary ao anatin'ny eglizy zay natsangany Kristy le izy. Hoy izy Andriamanitra tia nanao alliance an'ity rangahy ty tena tsy mahita finoana tahaka nyity andeha hanao alliance aminy. Matoky aho fa zay le finoana atao anatin'ny Abrahama zay ho hitanao anatin'ntsika zay amin'ity 2017 tsy miproclame tsy miprofetize fa mifonao mihitsy ny tiako ho volavolainy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mba hatonga an'Andriamanitra afaka mampiasa anao. Tadidio tsara raisinao tokoa ty raisinao kely ty azafady matoa ianao no natsoan'Andriamanitra atao anatin'ny famille misy anao io ianao mihitsy ny tokony ho tanan'Andriamanitra ho famonjena azy ho fanasitrana anazy ho témoin anao anatin'le izy. Misy fotoana ny olona rehefa izy ny natsoan'Andriamanitra dia fa ohatra ny voaozina mihitsy Andriamanitra voaozina hoana tokony opportunité ho anao zany. Zany soroko an'Andriamanitra mihitsy zany natsoan'Andriamanitra voalohany tao amin'ny famille am-papanay natao amin'ny famille mamanay koa zany natsony voalohany. Tsisy tokony hamenatra an'izany mahafinaritra zay zao épreuve zany zao challenge be zany. Amen. Tamin'ny alalan'io Abraham io dia Isaac dia Jacob lasa tonga Israely. Dia raha ny tsara itsika ny lesona tamin'ny larobia teo resaka momba ny assemblée. Tadidinareo iny resaka momba ny assemblée tsika resaka momba ny assemblée tsika ny resaka momba ny communauté commun avy amin'ny anarany hoe commun zany misy zavatra iraisana zany misy intérêt iraisana ao anatin'le izy. Dia Abrahama no nipoiran'izay taranaka hoe Israelita zay nivelan'ny Israely tadidio fa tena tamin'izany nivelan'ny Israely ohatrany tsy misy tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa ohatra ka misy mikitikitika any Israely ireo nation manodidina dia aringana tena kaikinao hoe aringan'Andriamanitra mihitsy. Ohatra raisitsika ohatra matetika tamin'ny andron'ny Saoly mpanjaka dia niteny Andriamanitra hoe andana aringaniny Amalekita hatrany amin'ny zaza voateraka ka hatrany amin'ny biby fiompy. Ary hoe tena aringana tena hoe aringana. Andriamanitra zany tsy misy sentiment zany zay ivelany valany tsy misy sentiment zany hoe maty ny ary dia izy zany tsy voakitika an'izany fa ho an'ireo zay natokana ho an'ireo zay sanctifié ho an'ireo zay peuple najorony ao kosa izy anakandriamaso moa izy miboky ny profeta zay nataony tonton tanjona mihitsy le izy anakandriamaso ianao hoe anakandriamaso ianao na maso tahaka n'inona ary ka vao manatona kaikaiky ty tsy maintsy mikipo azy alohany kitihana ny anakandriamaso mety mbola misy ny tanana koa mbola isakana ohatry zao zay vao mikipo ny maso dikan'izay tena hienjana mihitsiny zany fitiavan'Andriamanitra ny zanany sy ny peuple an'izany. Sary-piaro aminao izy tena kaikinao sary-piaro aminao izy. Nation zay nanodidina ny taranak'Israely dia tadidio tsara fa tsy nila an'Andriamanitra ho taka ho andriamanina satria maky ao ambadiky ny idôla rehetra dia tadidio fa satana foana ny ao ambadika satana foana ny ao ambadika. Ary mampatsiahy antsika fa Andriamanitra ihany no tena vrai Dieu. Io Andriamanitra io no mifidy ny taranak'Israely natao nanaovany alliance tamin'ny alalan'ity Abrahama ty tamin'ny alalan'ny finoan'ity olona ity dia ozy izy zay olona rehetra any aoriana ka ametraka confiance amiko tahaka an'ity Abrahama ty dia hisitraka ny héritage. Ianao zao tsy nahita ny Abrahama ianao tsy tena mahafantatra loatra ny alliance zay nisoratan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa amin'ny alalan'ny baiboly tena kaikinao aiza ny baibolinao mahatonga anao tsy misitraka mihitsy satria ianao tsy mamaky an'le testament anao mihitsy mila mianatra an'le testament ianao zafady
rehefa azonao le testament dia vakivakianao foana le izy roviana zao tia ny azoko ohatrany efa azonao sady izy saintsainao andro manala izy zany ake misy an'izao ka arena efa tamin'ny dadabe abrahama ohatra mbola tsy hitako le izy androany le izy andraisiko zany nyfandraisana ny tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra rehefa milatsaka zay manao amainina mpinono fa tsy mikikika akory no mahazo tsy ny volume manao akory no mikonty fa le temponao amin'ny fony inona zona fahamarinana tena kaikinao amin'ny fony inona zona fahamarinana zay vao mandeha mivava amin'ny vava nakena zona famonjena ny relation fosiny vava dia nataon'andriamanitra mitoy foana le izy hoe zay betsaka ano antin'ny foa no mivoaka mivava Galates 3:7 ane jereo e Galates 3:7 i Abraham ny père de la foi fils de la foi zany ny fils d'Abraham ao zay mazava zany raha misy ny père misy ny fils raha misy ny père tsy maintsy misy ny fils Dieu a appelé Abraham père de la foi dia zay mino sy manana confiance amin'Andriamanitra ihany koa dia fils de la foi, fils d'Abraham. Galates 3:7. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Ao tsika mazava le izy seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Zany hoe tsy ny rehetra mihitsy ny zanak'Abraham, tsy ny rehetra mihitsy ny zanak'Abraham, na dia israelita vanina be ary izy dia tsy taranak'Abraham. Izy nareo ahoana koa zany tena marina zany satria zao ny fotoana ny fahasoasan'ny sadoseo andeha hijaikojaiko mba ho lemana amin'ny ranony batisa ny jona hoe jona mpanao batisa hoe taranaky ny vipera nefa nainy zao mihitsy fa taranaky Abrahama 200 reo fa taranaky ny vipera ozy izy jay ozy izy taranaky Abrahama tsy ozy izy koa Jesosy teny koa Jesosy rehefa niona tamin'ny fahasoa sadoseo tsy taranaky Abrahama zany nareo ozy izy fa ny dadanareo izy dia volo ozy izy rainylanga ozy izy ny dadanareo ianao ro teny indray ny akaikinao ianao ro vao tsy manana vao tsy manana ny identité any Jesosy hoe dia tsy azy ianao Romains 8:11 misy an'izay Romains 8:11 Romains 8 verset 9 à 11 Romains 8 verset 9 à 11 raha tsy manana ny fanahana anao dia tsy anazy ary io fanahy io no miteny amintsika fa zanak'Andriamanitra sika raha zanak'Andriamanitra nefa dia lasa ohatran'izay ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham zanaky ny finoany Abraham zany mahatonga antsika mandova ny ancien testament ihany koa fanatsaran'Andriamanitra le izy nregroupena aty amin'ny nouveau testament arao tsara tadidio tsara fa any amin'ny jeunesse tsika dia nahita fa Andriamanitra dia nanao ny olona tahaky ny tarehany sy tahaky ny endriny rehefa nanoty Adama sy Eva dia lasa nanjakazaka tao anatin'ny olona ny fahotany ary io fahotany io lasa miteraka lasa nanaranaka le fahotany nanaranaka aretina mitondra ny olona ny fahafatesana Jean 16 verset 14 à 21 hitantsika tsara mihitsy ao amin'ny Jean 3 fa tsy Jean 16 Jean 3 verset 14 à 21 efa haitsika tsy enjery tsara mihitsiny Jean 3:16 hoe Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie immortelle. Androany ampiakarintsika kely eo amin'ny verset 14 mihitsiny le zao no toko fahatelo ty ny fitiavan'Andriamanitra ny olona na dia ny péché azy dia tiany ho avotana foana ary Jesosy dia mila haitsika tsara mihitsy fa tsy tonga ho an'ny taranak'Israely fotsiny azavako le izy rehefa avy eo azavako arao tsara fotsiny aloha Andriamanitra zany dia tia ny olona rehetra ary nalefany Jesosy
izy jesosy tena kaikinao izy moa jesosy jesosy dia fils engendré ny antsoina hoe fils engendré dia ny tenany ihany a satria andriamanitra esprit izy hoe esprit ozy izy any amin'ny Jean 4 verset 21 Dieu est esprit Dieu esprit Dieu le Père esprit fa io esprit io tsy maintsy se manifesté tamin'ny alalan'ny vatana tetỳ ambony tany ho pirofo fa izy mihitsy ilay andriamanitra tao anatin'i jesosy endrika andriamanitra tanteraka hoy izy any amin'ny bokyny hébreu ao tsika c'est l'image parfaite de Dieu ozy izy a jesosy arao tsara ka le fils engendré zany a dia pirofo-pitiavan'andriamanitra faratapony indrindra satria nidina teo amin'ny tsezafiandrianana izy a tamin'ny alalan'ny olona vatana hoe jesosy ny anarana nidina tety amboniny tany izy aniny pirofo-pitiavana tena hoe pirofo-pitiavana ny zavatra ny andrasan'andriamanitra voalohany indrindra tamin'ny taranak'Israely a dia ny reconnaissance an'io jesosy io a tonga tety amboniny tany rehefa manao étude biblique nareo a ny jaona toko voalohany a ny jaona toko voalohany vakio rehefa ny an-trano raisinao teo ny fahatongavan'i jesosy a teny tonga nofo tety amboniny tany dia voasoratra ao fa tsy nandray azy ozy izy a le nandrahana azy ndao nefa kitsika kely aka verset tsika jaona toko voalohany a ozy izy verset 10 verset 11 il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu io le izy a tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy mais à tous ceux qui l'ont cru verset 12 il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom fa zay rehetra nandray azy dia ny hery ho tonga zanak'andriamanitra izay mino ny anarana tena arao tsara le izy tena miangavy aminareo a misy lakile omen'andriamanitra antsika androany a ahafahantsika mizoira tanteraka nouvelle alliance tsy fantoka atsontsika hoe sambatra ny olona tany amin'ny ancienne alliance tsia enao aty amin'ny nouvelle alliance tena namoran'andriamanitra mihitsiny a ny fahazonao a ny faveur divine hitantsika teo a 4 conditions 4 critères zay vao ny tena andriamanitra hoe izao ny jehovah-mpanasitrana ho hitantsika rehefa avy eo fa tsy ohatr'izay mihitsiny ny aty amin'ny nouveau testamentaire rehefa tonga tao Israely tonga tao Betlehem ary le andriamanitra velona tonga le jesosy tonga le Krista tsisy nahalala azy zay ray varavarana ny tondonona feno zay ray varavarana ny tondonona nandà daholo tany an-tranonao izy nipetraka tena kaikinao izy ane raha roany izy ane raha tsy raisina hoe tsy maintsy misy mandray foana quelque part misy an'le trambony kely reny misy an'le tsy dia misy miraharaha reny any izy no mitoetra tany izy no hita dia tsy mba akoatran'le mady a dia tsy mba ny royaume rehetra eran-tany no nampahafantarina fa mpiandro iondry no nampahafantarina hoe tonga ilay mesia zany io andriamanitra io zany ny pirofo-pitiavana nampahatrany izy mba hampanankarena antsika ozy izy amin'ny are-pahasoavana aza mitady mihoatra noho ny fahasoavan'andriamanitra re aza mitady plus noho ny fahasoavan'andriamanitra zany rehefa tonga tao Israely rehefa tonga tao Betlehem izy a tsy mba nisy ny reconnaître azy a hoe tonga le mpamonjy tonga le mpanjaka amin'ny mpanjaka tonga le tompony tompo tena kaikinao tsisy ny reconnaître satria ny olona ny andrandra any amin'ny Luka 17 Luka 17 21 angamba n'izy zay ny fariseho sy sadoseo dia ny andrandra be mihitsy hoe
ny fanjakan'andriamanitra rehefa midina dia enfanfara be dia tonga dia volamena be dia tonga dia anjely be dabe zany ny eritreretana hoy jesosy mangingina ny fidina ny fanjakan'andriamanitra zay olona niomana ihany mahita azy sy mahafantatra azy hitantsika tsara mihitsy ao amin'ny Lioka fa ny fahatongavan'i Jesosy tao am-tempoly tao am-tempoliny a tadidio tsara fa tempolin'Andriamanitra io dia Simeona sy Iana no nahafantatra azy satria ireo ny andrandra tena kaikinao ireo ny andrandra ianao ve eto zao miandrandra ny tena mahita Simeona mahita Ana ve Jesosy zao zay mahatonga antsika miteny foana dia ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay miomana ozy izy pasteur Ronja teo zay mahazo ny présence anao zany tsisy dikany raha tsy miaraka amin'le fonao mangetaheta ianao tena kaikinao misy olona tonga matsaka hoe dia adinony so misy zayko misy olona tonga mifanatrehan'Andriamanitra fa tsy mitondra ninina izy tsy mitondra récipient mihitsy izy zany le izy ka mariny zany mahatonga ny olona mahazo fanasitranany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria izy mangetaheta mahatonga ny olona mahazo lakile eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria izy mitady ava dia ahita mandondona dia ka ianao tsy mandondona mihitsy ko izy ny amohanao eo midongo mitokotokony eo amin'ny ana fotsiny za tsy voainy mihitsy za mba eto ihany dondona ozy izy dondona zany miinsiste ny dikan'izany miinsiste mandrombaka mihitsiny hitan'le fonao hoe tonga eo ihany fa mila mandondona amin'izay ianao iny le action de la foi mandondona tena kaikinao mandondona zay mandondona no voany zay mitady no ahita zay mitady koa mahita ianao tsy mitady mihitsy ianao hoe dia ho tedavina foana efa nitady anao indray mandeha Andriamanitra dia efa hitany ianao dia efa nandefa famonjena izy a nandefa niteniko ao izy mba nasitrana sy anafaka anareo anatin'izay longo ny anjaranao fa anjaranao kosa no mandray an'le tady dia miakatra dia mivoaka amin'izay efa nandefa nitenina izy tena kaikinao nandefa nitenina izy fa anjarantsika amin'izay no maka an'le izy anjarantsika no miala an'le izy fa tsy mbola miandra indray avoahitano alay misy aza mila voako misy zavatra androany tena misy fitombona ara-panahy tokony takatra ny zanak'Andriamanitra efa ny aziran'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra koa fa dia tena tsy hitany mihitsy tena tiany mihitsy angambana ao anatin'ity aretiny ity no toery satana dia andositra anareo izy anisan'izany ny aretiny meko anareo ny hery sy fahefana anitsaka maingo andramena rano meko anareo ny fahefana androaka demonia sy anasitrana ny aretina rehetra nomena an'izy le fahefana nisy transfert de puissance nisy transfert d'autorité Matthieu 28:18 efa nomena ny fahefana ety an-tany an-danitra ozy takina ny rahandray ihany ny rahako anareo koa teneno kaikinao kina ny andrasanao mbola hitady mandava izany ndraiky manda efa mpanjaka mihitsy ny namenao hoe meko anao le puissance meko anao le izy Luc 19 meko anao le izy maninona ianao tsy mahavita manimitra tany menatra an'izy sao dia tsy sitrana eo tena kaikinao tsy zanaky Abraham zany raha zanaky Abraham tonga dia mametra tanana dia sitrana jereo lefa vombely pasteur Ronja teo dia mieritreritra ny olona hoe tsy maintsy pasteur any zany no tena fahakelezan'ny fisainantsika mihitsy zany aza limitena ho Andriamanitra ny teniny dia mipasy eo ambadiky reny vidéo sy eo ambadiky reny audio reny maninona ary misy olona sitrana ao ambadiky reny dia maninona misy olona tonga eo fanatrehan'Andriamanitra tsy sitrana Jean 3:14 Jean 3:14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, précisément, le Fils de l'homme doit être élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Rehefa nanota tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny désert,
satria murmure tena kaikinao zay le fimonomononana monomonina lava monomonina foana monomonina ny tamin'izany ny pasteur mosesy tamin'izany ny pasteur riarona monomonina ozy andriamanitra ndanaka kery reo rehefa voakaikitra dia namindra fo andriamanitra tena kaikinao zany ka fitiavana namindra fo izy a dia ozy izy matsy mosesy manaova ianao serpent de rat dia ataovy amin'ny baton anao le izy amin'le tehana ihany le izy dia eo le serpent de rat dia izy niza mijery dia sitrana fa tsy maty dikan'izay misy tsy mijery zany tao fa maty zay mijery tokoa dia tsy maty tena kaikinao zay le finoana tsy miteny izy hoe zay mikasika fa zay mijery aoka misokatra tsara ny sofim-panahintsika reglizin'andriamanitra androany tena mitsika amin'ny fanahy masina zay mahita zay mijery misy fibanjinana misy fibanjinana zay mijery fa tsy zay mikitika zay mijery zay mijery dia mahita dia mahazo an'le izy quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie immortelle. Ozy izy ny King James zao a vie immortelle misy ny version hafa vie éternelle. Adio tsara fa nataon'andriamanitra tsika amin'ity 2017 ty moa tsika ty HVKL France hoe ampifatony ny olona amin'ny éternité zay ny afatra tamin'ny 31 tena kaikinao hoe amin'ny manaraka mba te hitanao amin'ny afatra 31 manaraka raha mbola tsy tonga moa zany Jesosy mahazo manontany an'izay tonga nareo ka fa namary za tsy miteny hoe tsisy Jesosy mety tsisy Jesosy tany aminalehanao fa tao amin'ny anay aloha lisy tsara namarina niaraka tamin'i Jesosy niara-niditra tamin'i Jesosy rehefa mbola kristianina ianao ka misy miaviteny jetlisy tena niterenareo aza makany amin'ny jetlisy zany rehefa mamarina nytony tena niteny mihitsy andana mitady kristianina tsara mihitsiny andao iaraka marina ny taona dia andao iaraka hiditra amin'andriamanitra amin'ny taona ny antony anaovantsika jeune manomboka karapitso tena kaikinao manomboka karapitso ny jeune zany hoe androan'ny alina zany misakafo farany manomboka karapitso alpha 21 alpha et oméga izy no alpha et oméga alpha mois de janvier oméga mois de décembre ny alpha 21 dia manomboka karapitso dia plus 21 jours dia jerevantsika tsara zany ny calendrier manomboka karapitso izy fandraisana fandraisana fanasany tompo manomboka amin'ny folo sasany ao tanàna zany rapitso ao goseny ao tanàna ao goseny tanànatsika ao goseny dia tsy lava be ny fotoana fa eo amin'ny adiny ray eo maximum tongavy tena kaikinao tongavy tonga zay manomboka amin'izay ny fotoana amin'ny ariva rehefa maty masoandro anao vavy mihinana sakafo maivana tsy miletra ny sakafo maraina ataondro riva sy alina tambatra fa sakafo maivana dia faran'izay maivana tsy ohatry ny finoana sasany mody mitsongolongolo ty atao daholo ny zavatra rehetra tsy mihinana mandritry ny andro tontolo fa tonga dia fiesta be amin'ny alina ao anatin'ny tsy fahalalana izy raha misy olona fantatsika dia toroy izy toroy azy ny fahamarinana misy indication isan'andro amin'ny SMS fa ho anao koa dia mba manaovy anao programme ho an'ny tenanao organiseo ny programme anao organiseo amin'ny lera tokony hinanakanina zany dia aza miaraka amin'ny mpiara-miasa na aza miaraka amin'ny mpiara-mianatra andana mitokana dia minana ten'andriamanitra médite ny ten'andriamanitra mila mitombo ianao tena kaikinao mila mitombo ianao ny jeune dia fitombony esprit fitombony homme intérieur fa fahafatesany nofo sy ny filan'ny nofo indrindra fa ny filan'ny nofo ka ny filan'ny nofo tena le sakafo tena isan'ny filan'ny nofo tena tia misakafo mihitsy tsika fa mila maîtrisena kely koa io vavy io tia misakafo be loatra dia tenenao akaikinao jeune tsy régime jeune tsy régime akory fa na izany ary
dia mahazo vokatra ihany koa mivatana satria mipurge toxine koa mivatana amin'io manararoatra koa mivatana tadidio tsara fa jesosy a dia sady nanavitra mivatana izy tamin'ny alalan'ny diakapoka tamin'ny alalan'ny diakapoka ny atra taminy ary nanavitra ny fananao koa izy fa ny esprit ny essentiel fa ny vatana koa tsy adino zareo tsara fa tsika ireo dia hivoaka taky ny Daniel tsika rehefa vita ny jeune mandimandina fa tsy le olona reraka be reny masisitry nandro nandritra ny 21 jours tokony isanandro dia manitra mianatra zay tokony mianatra manisy manitra kosa tsy fady tamin'ny ancien testament efa fampianarana kely izy tsy manino tamin'ny ancien testament dia tena nakarongony dia nakarongony le malala iny mihitsy dia maka cendre gony rongony gony izy amin'ny teny malagasy fa rongony koa izy le sac jute sac de jute moa izy amin'ny teny frantsay le malala iny dia sady mihosotra lavenina dia tsy misasa mihitsy ny zareo tena tamin'izany zany hita mihitsy physiquement hoe tena mijeune indrangainy na indray matoa iny ohatry ny Mordecai zao dia ohatran'izay mihitsy dia sady mikikika ohatrany hoe tena misy fahorena be tamin'ny andron'i Jesosy kosa tena akaikinao tsika nouveau testamentaire zay zao dia efa mahasamihafa an'le izy nouveau testamentaire dia izy Jesosy indray azo atao fantatry ny tanany ankavanana ny tanany havia ny zavatra ataonao ary ny anao misasaotra izy fa aza misaotisaoty mivoretra zany dika misaotisaoty zany sasao tsara ny tarehanao dia miparfume vozy dia bango volo ao mateo sisy misy an'izany fa tsy hoe mamorona koa raha Jesosy ny teny an'izany dikan'izay tsika koa zany dia mila miparfume tokony tsy hitan'ny olona mihitsy zany anao mijeune pendant 21 jours fa rehefa vita ny 21 jours dia hitan'ny olona anao manjelatra taky ny Daniel satria ny fady ny fihinan'izao tontolo zao tena akaikinao fady ny fihinan'izao tontolo zao fihinan'izao tontolo zao misakafo ny maso misakafo ny sofina ny télé sy ny divertissement daka hoany mifosafosa sy ny karazany mangina hoe le olona lehibe tabataba sy be resaky reny be tsao reny idio ny téléphone rehefa ohatra ka rehefa tena andeha imédité eny aza idina fa sao dia miantso mame instruction fa ataovy iny tsisy ataovy vibreur dia aza valiana le olona raha misy manasa anareo za tena mbola minsiste raha misy manasa anareo teneny le olona tonga dia aloha tsorona maro tsy maninona zany teo kaikanao tsy maninona tsy tenenina le olona hoe za tena mbola mijeune za te hiaraka amin'Andriamanitra amin'ity mois de janvier ty aloha tsorona tsy hoe ohatra ny josoazy e zasy ny akonako dia nompon'i Jehova dia zay ho anay mivady dia mitenenina mihitsy tontontontine cousin cousine za manako tabataba mihitsy aloha mois de janvier fa mois de février tsika miresaka tsisy mikitaba tsony zareo ohatra zany koa zao misy be tabe mitaraina hoe ny sabotsy pasteur tena délicat be mihitsy ny amin'ny famille ohatrany zay koa ny mana famille tena akaikinao samy manantsika to dia velonareo fa irery atao tany zay mba manana famille ako avy aty amiko fa efa tenenina mihitsy ny sabotsy lahady sika mion tsy maninona mamangy anareo zay lahady dia efa mirespecte ny zareo le izy enao mila mametraka fefy koa anao hoe dia le teneniko anareo hoe soit avant 15 heures soit après 18 heures tsisy problème justement zay makany amin'ny havanay koa après 18 heures fa entre 15 et 18 non non tena kaikinao non anatin'ny jeune tena mba mangataka ataovy zay ahafahantsika 3 dimanche tena kaikinao 3 dimanche fotsiny adiny telo ny total adiny telo 1 heure isaky ny dimanche any tanàna no fandraisantsika isaky ny farana koa isan'andro alohan'ny hinananao sakafo dia manao fandraisantsika mividy pain azime ianao AZYME vidy pain azime ianao dia mividy jus de raisin le tena pur tsy pur porc fa pur raisin aza atao premier prix fa mba ataovy ane mba tena topy dia mandoalika ianao dia reconnaisseo Jesosy ianao ny voalohany ao amin'ny fiainako teneny mihitsy izy ianao ny voalohany amin'ny fiainako tena alfasy sy omega amin'ny fiainako ianao nanomboka ty andro ty miaraka taminao amarana ty andro ty miaraka aminao dia hoano dia reconnaisseo le vatany ho mpanasitrana anao reconnaisseo le rany ho alliance éternelle famonjena anao lasa ianao mitokana andray
amen. Zay isan'andro 21 jours zany tsitsy zany tena kaikinao tsitsy zany raha vao mifantoka amin'ny sakafo zany endo zany lasa veriko le vavolombelona omany taminanao jeune voalohany indrindra une journée fotsiny nytenen'ny pasteur Rodolphe nataonay eny zany re daholo ny fofona croissant any amintsika moa any fenao le gargote reny zany mihitsy nytantaraiko manahirana be mandeha any amintsika rehefa jeune satria gargote composé manao nem tsy sambosa tapika misy mofo baolina re mafy be mihitsy le zany zay mbola tsy nanao jeune zany mihitsy hatramin'izay niainana tamin'izany eny zany ty nefa ny une journée tsy andro manisa lery amin'ny firy zay sao dia efa mahazo mihinana andefa SMS pasteur sao dia efa mba mahazo mihinana zavatra atao tsy mivavaka zay tsy namaky tenin'Andriamanitra inona no zavatra nataonay resaka recette na sakafo mbola resana anaty jeune no teneniko le satria misy mbola zay vao hanomboka jeune koa manko nareo ka mila mitandrina vao vita le jeune nahazo SMS amin'ny pasteur mahazo mihinan-kanina amin'izay taizany nandeha eny Andravoahangy loks vao may nidiran-doza satria vasy carbonetra kibo tsisy ninona vasy carbonetra niaraka tamin'ny roako somatavy sy tsaramaso dia mivoaka daholo ny tokony hivoaka reny narary kibo aza manao an'izany rehefa vita koa io 21 jours aza tonga dia manao cochon de lait à volonté efa nisy nanao tato amintsika tato vao vita ny jeune tonga dia à volonté za tsy tena narary tonga dia narary ny kibo satria le vavony efa tena tsy ao tsony le vatana zavatra teneko zao le izy ohatrany hoe mety marikoriko ny sasany le izy fa tsy loko vavolombelona fa hoe iomana anao jeune tena le vatana tonga dia tsy namoaka nininona tsony nanomboka omaly zareo tsara ara-panany zavatra resana rehefa tsy mandeha lavitra ny sainao dia tsy malotony zany fivoahany zany tena kaikinao tsy maloto zany tsisy tokony hamenatra an'izany satria rehefa atao m izy amin'ny teny frantsay hoe dia hoe tsy maninona fa rehefa te izy amin'ny teny gasy dia ohatrany hoe tena mba tsy tokony fiteny ao anaty eglizy zany pasteur maloto fa tonga dia ny sereny tsy te hivoaka mihitsy ny tena tsoko anareo satria matahotra le vatana tena matahotra mafy mihitsy le vatana ohatrany hoe tena ho faty avy maro zany jereo ho hita hitrango eo aminao le izy manomboka rapitso manomboka midihidy daholo ny zavatra rehetra fa zavatra am-panahy izy sokatsokatra mila mitandrina tsara mihitsy ntsika ny zavatra enona sy ny zavatra renesina fa hanomboka mafy lainga eo amin'ny fiainanao satana momba ny rahalahinao momba ny anabavinao sy ny rahavavinao hanomboka hiteny izy koa anao ka amafy izy tena kaikinao mila mitandrina karapitso ny fotoana amin'ny folo sasany azatara reny tena mbo azatara mba tsy natao amin'ny fito sasany azy fa mba amin'ny folo sasany koza s'il vous plaît tena kaikinao s'il vous plaît pouplé aux sisters pouplé verset 17 Jean 3 car Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde nalefa tamin'izao tontolo izao ny zanany tsy nalefa aloha izy manko tsy nalefa tamin'izao tontolo izao ny zanany pour condamner le monde mais afin que par lui le monde puisse être sauvé le monde tena kaikinao le monde tsika parmi an'io monde io taloha tiako tenenina tsy niteny mihitsy izy hoe il a envoyé son fils pour les juifs io no mahatonga ny judaïsme lasa diso satria amin'zareo amin'ny jiosy dia Andriamanitra dia nanao alliance tamin'ny Abrahama tokana dia izay taranaka Abrahama tokana ihany ny voavonjy sy misitraka an'izay zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra tena kaikinao izay le ancienne alliance zay ny juif dia mijanona eo amin'ny livre des prophètes ny silamo izay mivoaka avy amin'ny Ismaël mijanona amin'ny 5 livres ho anareo zay mbola tsy mahay étude biblique dia raiso kely zay azafady disaiky tsika zao Jean 3 14 21 vakina daholo dia
Ismaël no nivoany finoana slamo. Finoana slamo dia nenazy boky ny lalàna inono tsara mihitsiny ny 5 livres de Moïse. Adino mino Mosesy eny slamo. Fa ny jiosy tonga hatrany amin'ny prophète. Fa ny chrétien mihoatra ny prophète. Ny chrétien hatrany amin'ny boky ny apocalypse zany hatrany atsika. Ny jiosy ny judaïsme dia hatramin'izao izy miandry ny messiany. Ary ny anazy dia izay foana hoe le sang-ny Abraham izay ihany ny valable. Ary zareo any Amerika tena manana an'izay zavatra zay ohatry hoe fanaovana test d'ADN hoe tena juif, hoe tena rahany Abrahama mihitsy. Raha vao tsy hitan'izay ADN zay dia dahaka any ianao na mitetantata ohatrany hoe jiosy ary tsy raisiny ianao, tsy jiosy zany ianao. Dia aminy tsy tafiditry ny lanitra ireny tahaky ny nidirany Abrahama ny lanitra. Ao tsika. Nefa ny Jesosy dia niteny amintsika eto, Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde. Le monde, il parlait du monde. Il parlait des nations autres que Israël. Ao tsika. Mais afin que le monde aussi, par lui, puisse être sauvé. Zay nahatonga asy ianao parmi le monde tsika tsy tao anatin'ny Israely tsika lasa tonga fanjakam-pisorona ohatsy izy, lasa tonga peuple tsika hoe izy taloha zay tsy natsona peuple. Taloha anao tsy natsona Andriamanitra peuple zany mihitsy tsy natsona. Raha vao tsy peuple d'Israël ianao dia tsy natsona peuple fa inona fiantsoany azy? Tsy nirarahin'Andriamanitra mihitsy fa tamin'ny fitiavany dia nirofony daholo amin'izay rehetrarehetra. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Verset 19. Il n'a les condamnations. C'est ici la condamnation sur l'ignotsage. Que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leur action était mauvaise. Mazava amintsika ilay izy. Tiany olona mihitsy miaina ao anatiny aiza. Torianao momba ny Jesosy izy, torianao momba ny lumière izy. Fa tsy mety mandray izy. Tsy mety mandray izy. Zay mahatonga azy tsy mety zanak'Andriamanitra. Zay ny vakitsika teo Jean 1 verset 12-13. Satria tonga Jesosy, tonga teo amin'ny azo izy fa tsy mety nandray azy, fa nilavo ny le anazy. Amen. Ao tsika. Verset 20, sur l'union tanteraka mihitsy verset 20. Car tout homme qui fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ny olona avy amin'ny maizina dia tsy tia fahazavana. Fa ny olona efa voantso ho ao amin'ny fahazavana dia lina ny fahazavana dia manatona ny fahazavana izy. Tsy menatra izy na dia maloto azy. Ny olona izay voakitika ny tenin'Andriamanitra dia raisinao tsy zay. Ny olona izay voakitika, ny olona izay voakitika ny tenin'Andriamanitra dia tsy matahotra ny hoavo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy matahotra accusation izy. Tsy matahotra accusation, tsy matahotra correction izy. Satria tsy ho avy eo Jesosy hiaccuse anazy. Tena raisinao tsy zay. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Jesosy tsy tonga hiaccuse anao. Raha ohatra ka misy parole de connaissance, misy zavatra voatsindrona ao anatin'ny fonao ao, aza mieritreritra anao hoe miaccuse anao ndray pasteur. Na reresaka varizy pasteur dia miteny anahy. Tsy zany no mahatonga anontany io daholo ny ankabeazan'ny évangéliste tonga dia teneniko rehefa mitondra olona reo aza tantaraina anahy fiainana. Satria tsy tiako avy hoe tantarainy ianona taminao zay le izy dia ianao mody miteny eo. Tsy tena kakinao tsy mety. Fa alao mihitsy ny fanahy masina, satria ny fanahy masina mitondra an'ilay olona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia rehefa manitsy ny fanahy masina amin'izay fantatry ilay olona tsara hoe tsy miresaka ty olona ity fa tonga dia ny fanahy masina manitsy azy. Mifandraisanao correction avy amin'ny fanahy masina dia mahatonga ny homme intérieur anao voavonjy régénéré sady restauré tanteraka mihitsy. Mahatonga antsika tsy mahavita mandray ny tenin'Andriamanitra ho famarinana amin'ny fiainantsika dia tsy mahavita ninina mihitsy tsika, tsy zavatra miova amin'ny fiainantsika satria ilay tenin'Andriamanitra mihitsy ny lavintsika. Io lavinao ilay lumière ozy izy.
voatenenina vohitsina dia tonga dia tsy mbola mety amiko zany satria l'homme qui fait le mal est la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Verset 21, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Amen. C'est vraiment que les gens trouvent, c'est que tu as tant aimé le monde. Vous savez, les solutions zany efa men'Andriamanitra. Tena hoe kaikinao ny famonjena efa voatolotra. Efa nomen'Andriamanitra zany le famonjena. Ohatran'izany koa, efa nomen'Andriamanitra le fanasitranana. Ésaïe 53, 53 verset 5. Efa nomena ilay izy tena hoe efa nomena. Fa dikan'izany akory tsy tonga dia voavontsy daholo ny olona, tsy tonga dia sitrana daholo ny olona. Ao tsika. Satria be da be ny olona miteny, raha tena tia zany, na kristianina ary nandray, izay hoe ringana ny olona no tsy fahalalana, tena hoe kaikinao mianara ianao. Ringana ny olona no tsy fahalalana satria na kristianina ary dia miteny hoe ka ahoana ary mbola misy ny kristianina tafiditra any amin'ny hôpitaly. Maninona mbola misy ny hôpitaly ary raha ohatra ka tena mpanasitrana Jesosy, satria ianao mila mandray an'ilay teny, mila marina eo aminao ilay teny, mila iainanao ilay teny. Iainanao ilay teny. Be da be tsika ny afaka mijoro vavolombelona eto nareo. Iainanao ilay teny, marina aminao ilay teny, dia manifeste aminao ilay izy. Zay le Jean 3:21 teo, effectué en Dieu ilay satria manifesté ao amin'ny fiainanao mihitsy le fanasitranana ohatra, le famonjena. Quand Jean 3:16 na Ésaïe 53 verset 4-5, efa vita ilay izy, tena hoe efa vita ilay izy. Fa mila mandeha ianao amponoana mandray an'ilay izy any amin'Andriamanitra. Zay ny hoe mandray an'ilay héritagenao any amin'Andriamanitra. Ao tsika, mandray an'ilay héritage ny Abraham, mandray an'ilay héritage, mandray teneny hoe mandray. Tsika ty amin'ny Nouveau Testament, zay ny teneniko hoe nisy 4 conditions ny Ancien Testament, fa ty amin'ny Nouveau Testament mandray, mino dia mandray. Raha ianao mitakian'Andriamanitra hoe zao tsy maintsy alainao, tena miteny ianao fa mihitsana ny ankabeaza tsika. Mihitsana. Zay le grâce. Définition en grâce, zay rehetrarehetra zay, zay globalité zay. Grâce, faveur le izy, don le izy. Ny don immérité. Tsisy famendrehana mihitsy hoe za kosa tena tokony mba. Tamin'ny Ancien Testament misy an'izay hoe satria mbola tsy tonga Jesosy. Tamin'ny Ancien Testament nisy an'izay hoe tsy maintsy droit ianao, tsy maintsy juste ianao, tsy maintsy fidèle ohatr'izay ianao. Fa tsy miteny hoe tsy mila droit, tsy mila fidélité, tsy mila justice tsony ianao tena kaikinao tsy izay akory le izy. Fa kosa no Jesosy dia misy faveur, misy don nomeny hoe raisina le izy, raisina fotsiny. Ohatr'izay koa ny famelan-keloka, raisina ny famelan-keloka fa tsy mangataka tsony ianao hoe raha mangataka. Efa mitentsika hoe mangataka famelan-keloka aminao Andriamanitra, fa le fangatahana iny tsy ohatran'ilay fangatahana fitaraona be. Ohatran'ny hoe zahako mankany aminao fa sensé ako, mifona zany, miekeloka ako, dia tena mangataka famelan-keloka aminao. Dia avy eo ianao mijoro, rehefa avy mangataka ianao dia misaora sary, mijoro ianao dia misy sentira maivana ianao satria ho anareo izay miasa fatratra sy mavesy satria tany mankanesa ty amiko dia mamify tsara, tonga dia misy pe ao anatinao satria mihina anao hoe mibebaka ianao. Mila haitsika daholo zany zavatra zany. Misy zavatra ampianarin'Andriamanitra antsika satria nesoron'Andriamanitra tamiko le eloka. Wow! Dia mijoro ianao. Dia tsy se culpabiliser tsony ianao. Misy me ao anatin'ilay Jean 3:16, tena kaikinao misy me. Le me tsy maintsy manantona ianao, manantona, tsy maintsy mino, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas. Zany hoe tsy ny rehetrarehetra zany, fa ceux qui croient en lui ne périssent pas. Tsy maintsy mino ianao eo anao le mandray an'ilay vie éternelle. Amin'izao zany ianao ka misy mety manontany ianao hoe ahoana ny andraisana vie éternelle? Zay le izy, ndana makany amin'ny Jesosy. Ndana makany amin'ny Jesosy. Reste Jesosy. Dia alaive les lumières. Dia roay les ténèbres, toer les ténèbres, dia vitanao ny vokatra. Ohatr'izay ihany koa ny ao amin'ny guérison.
zany koa ny guérison mila toerinao le aretany tena akaikinao mila toerinao le aretany amin'ny alalan'le autorité amin'ny anaran'i jesosy sy amin'ny alalan'ny puissance en saint esprit zay toana ny tenin'andriamanitra akaiky hoe efa nidaroan jesosy mba hahatonga sitrana efa nikapohan jesosy sy noetiny souffrance sy ny douleur dikan'izay ninona mety douleur ato amin'ity tongotra ity na ty tanako ty na lamosiko ty vita dia ho hitanao fa instantanément dia mitrango eo amin'ny fiainanao zany tena akaikinao rehefa andramanao le izy hoe andramoka zaho fa tsara Jehova rehefa andramanao le izy dia hitanao hoe tsara dia mahatonga anao mahasa manantona plus kokoa an'le lumière zay mahatonga antsika mitady an'andriamanitra plus foa tia fantatra bebe kokoa zany mahatonga anao mitombo spirituellement tena akaikinao zay mahatonga anao mitombo zany hoe raha voatsotra izay zany ny fandehananao anatin'ny fitombonao dia tsy tafavoaka ianao Matthieu 8 verset 16-17 Matthieu 8 verset 16-17 Esaïna aminany dia hoy isika hoe ny ancien testamentaire tsy mba nisitraka ny zavatra sitrahantsika zao fa tamin'ny alalan'i Jesosy tonga amin'izay accomplit les prophéties et nous sommes guéris à cause de ces meurtrissures dia marina tokoa hoe il a porté nos souffrances il a porté nos péchés il a porté nos douleurs ao tsika Matthieu 8 16-17 Naran Jesosy lorsque le soir était venu ils lui amenèrent beaucoup qui étaient possédés du diable satria tamin'izany fasio sadiseo tena kakanao dikan'izay tsy navita ininy et il chassa les esprits par sa parole zay hoe ny herin'ny tenin'andriamanitra tena hoe herin'ny tenin'andriamanitra et guérit tout ce qui était malade aussi tout ce qui était malade afin que soit accompli ce qu'avait été dit par Isaïe le prophète disant lui-même a pris nos infirmités akpio masonao dia tena hoe Jésus a pris mes infirmités il s'est chargé de mes maladies ka manomboka zao aza miteny tsony hoe ny aretiko ane paster tsy aretinao tsony io tsy aretinao tsony io ny olako ane tsy olanao tsony io aza sina iny vao miezanay mihitsy misy fotoana ny gasy misy fiteny gasy tena mila ialana be da be mihitsy aretiko anahako vitanao zao fa ratsy izy dia mbola ataonao asianao pronom positif ihany anah efa miteny zao le pasteur hoe hositranao rehefa miatrantany dia ohatra miteny anao anah ioko ohatra hoe izy kiranao le aretana tsy tokony miteny anao tena devoly fa esory any esory zany mahatonga ny olona tokony miazakazaka rehefa hoe manatono ty izay marary tokony miazakazaka mihitsy ny olona satria tsy anaty tokony tsisy olona hésité mihitsy zany hoe hiandry hitsangana zay vao andeha satria tsy anao io tena akaikinao raha misy aretana any aminao rehefa mitsangana reo zao tonga dia miazaka za profopinoany zany hoe tsy anaty zavatra ity tsy vitako manohatra azy efa mifanatrehan'andriamanitra vita io ohatrany hitantsika zao ohatrany hoe tamin'ny rahity miracle tamin'ny 8 octobre iny tenenina amin'ny olona mihitsy ny réconciliation ny vatanao amin'andriamanitra efa vitan'i Jesosy fa mila mandray ianao tena hoe mila mandray ianao betsaka amintsika etony mandray ary rehefa mandray tsika dia lasa manitona atsika bebe kokoa mitady an'andriamanitra zay zavatra zay io lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies dia hoy izy Peter 1 Pierre 2:24 amaranantsika azy 1 Pierre 2:24 qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la droiture. Par les coups qu'il a reçus, vous avez été guéris. Jesosy efa nanantanteraka an'ilay prophétie any Petera dia izy vous avez été guéris. Zavatra efa lasa ane zany nreto izy efa lasa tena kaikanao efa lasa
efa sy vita zany le izy tena andaotsika itsangatsika marana fotoana aotsika no antiry ty hoe celui qui me guérit tena efa lasa le izy ho anareo raha ohatra ka tsy misy aretina ao aminareo dia zay le tsika ozy tsika maintenance na vie divine tena indray hoe maintenance na vie divine miproclame tsika ao anatin'ny tiry ty zany hoe mainteniavan'andriamanitra ao anatin'ny présence le vie divine zany hoe tsy avela misy aretina tsony mahakasika anao sy ny ankonanao sy ny lay anao amen akipio masonao dia tsy maintsy mihiratra masonao zany makele fa rehefa vita le hira aveo dia akipinao am'izay masonao dia tena teneno hoe efa sitrana androany 100% indray ny takony tamin'ny rallye de miracle 100%. J'ai crié à toi, Seigneur, mon Dieu. J'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Jesus som stort. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Seigneur, ho anareo izay mety mbola mihinana fanafody nefa ianao mahatsapatena hoe mino an'andriamanitra mino jesosy Seigneur, crie à Dieu androany dia teneny hoe toi tu me crié guéris à toi, afin ny dépendance koa eo anatin'ny fihinanana fanafody guéri fa ianao par la tu me guéris puissance maintenant même hoe tu me guéris de pardon ton sang. tu me guéris maintenant même tsy raha rahantsika na cancer bénigne na cancer inona na tsy raha rahantsika zay anarana fa amin'ny anara maherin'i jesosy raiso ny fanasitranana anao raiso ny fanasitrananao anaran'i jesosy Car tu es celui qui me guérit. Merci, Et je te Jesosy apartao hitondray ny onction de guérison fantaran'ny olona fa toi seul qui te louerai. o Jesosy misaotra anao zay Oh, misaotra anao zay Jesosy et je te louerai pour nous dans l'assemblée car tu c'est toi seul qui nous guéris c'est toi qui nous maintient la vie c'est toi qui nous guéris c'est toi seul Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour la puissance, l'autorité en ton saint nom. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui agit surnaturellement maintenant même. Nenara meron Jesosy avereny le izy zany. Akipio amin'izay masonao raha misy olona marary eto misy manana souffrance misy manana douleur apetrao amin'ny faritra aza menatra fa rambina ianao amin'ny fony andraisanao azy amin'ny fony inona zona famarinana amin'ny vavana ny akena zona famonjena raiso ny anjaranao aza mangataka fa fandraisana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Seigneur Jésus, tu es le seul qui guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Merci pour ta puissance, Toujours. ta présence.
d'infirmité. Sors de ce corps dans le nom précieux de Jésus. Toi, démon, toi, esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Toute souffrance, toute douleur, cesse maintenant même dans le nom précieux de Jésus. Reçois, 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 reçois par la foi, reçois, reçois, reçois ton héritage dans le nom précieux de Jésus. Et va en paix. Et je te louerai pour tout. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Toi seul est mon guérisseur. Dis à Jésus, toi seul est mon guérisseur. Nul ne peut guérir. Toi seul guéris. Tes ennemis, c'est tes ennemis. Tu lui dis. Tu es celui qui ne change jamais. Tu es celui qui est, qui était, qui sera. Dans le nom précieux de Jésus. Soran'Andriamanitra ny teny, soran'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataony. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de ce qu'il nous a touchés cet après-midi. Soyez reconnaissants de ce qu'il a fait surnaturellement dans nos corps. Raha io misaotra anao zay. Ny ansona aliansa Jesosy Kristy dia nataon'Andriamanitra ray ho famantarana fa fitiavana izy ary izy ilay Andriamanitra mpanasitrana. Fa nataony ambonin'ny anarany rehetra ianao Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy. Ary ianao ilay faveur, ianao ilay don izay nomeny anay, ianao ilay agneau immolé. Dia kapoka izay niantra taminao dia nahasitrana anay. Ary nondanao sarobidy izay latsaka dia mandrakotra anay ka ninona aretina izay nandalo tsy hakasika anay intsony zany fa hijery fotsiny zay. Tonomboko ary deklareko amin'ny fiainantsika zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy avy Nazareta. Tonomboko amin'ny anara-maheran'i Jesosy fa raha sa ametra tanana ianao, ny olona izay ametrahanao tanana manomboka androany dia hosotominao ao amin'i Jesosy tahaka ny Bartimeo izay voasitony noho ny fanasitranana izay nitsangany teo aminy noraisiny tamin'ny alalan'i Jesosy. Mandehana dia mahomby azy amin'ny anara-maheran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fahasavan'Andriamanitra matoy fahasavan'Andriamanitra matoy zao anareo. Amen. Radio mazoto toerantsika.